Raikitra ihany ny fifanatriana teo amin'ny governemanta sy ireo depiote teny Tsimbazaza androany. Ny fanaovan'ny Prime Ministre Christian Tsay tatitra ny asa vitan'ny governemanta no nisantarana izany. Naritra ora efatra mahery no namakin'ny Prime Ministre izany tatitra miisa 25 pejy izany. Niroso tamin'ny fametrahana fanontaniana ireo depiote avy eo izay manana 4 minitra avy andokafana, nanakianana, namborana ny etaeta amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Ity no fihaonana voalohany ho an'ireo depiote izay volana tamin'ny fitiana solom-bahoaka farany teo sy ny mpikambana teo anivon'ny governemanta. Nanambara ny Filoha Rajoelina androany Tetikasa raha nanokatra ny hetsika mikasika ny FIZAHANTANY ny salon ITM fa Tetikasa dimy farafakely mikasika ny fananganana hotely fandraisam-bahiny kintana dimy no hanomboka afaka volana vitsy eto Madagasikara. Efa vonina tanteraka ny fitondrana hoy izy nandritra ny kabariny ny antanteraka ireo viana sy hamadika azy ireo ho asa mivaingana. Olona mahery ny 200 no namoy ny tamin'ny fianjeran'ilay Fiaramanidina ny kaompania INDE androany 20 Jona tao Ahmedabad any INDE. Olona 270 no niondrana tamin'ity Fiaramanidina ity izay isaka hiazo any Londres. Minitra vitsy taorian'ny angano no niseho izao loza mahatsiravina izao. Nianjera tao amin'ny faritra fonenina ilay Fiaramanidina raha ny fantatra. Andiam-balala miisa 7 no voahentsika sy novonoina tany amin'ny tapany atsimon'ny tamin'ny 10 Jona lasa teo. Ny dimy tao amin'ny commune Mahaboboka distriktan'ny Sakarary ny andiam-balala miisa 4 ambiny kosa dia tao amin'ny commune Tolaniariko sy Analapatsy ao amin'ny faritra Nosy raha nambara ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Nampiasaina manokana tamin'izany ny angidimby izay teo ampelatana ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara. I Angola no Jona amin'ny Madagasikara amin'ny lalao manasa-dalan'ny amin'ny fiadinany amboarany Cosafa Cup izay atao atsy Afrika Atsimo. Taoriana andresen'ny Tanzania ny Eswatini omaly dia tafavoaka ho larana voalohany teo amin'ny vondrona sy nisy azy Madagasikara ka izy araka izany tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Afrika Atsimo sy Comore kosa no ifanandrana amin'ny lalao manasa-dalana faharoa samy atao amin'ny zoma ho avy izao moa ireo lalao anankiroa ireo.